Rai sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady faha 8 amin'ny Trinité anio. Ny ten'Andriamanitra voalatro vakiana araka ny Peregopa. Fanekena taloha bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoa amin'ny telopolo. Ho vakiana manomboka amin'ny 9 faha-9. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Ary ny mpanompon'ny Sankeriba mbola niteny ratsy an'i Jehovah Andriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy hiaika an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely sy teny ratsy azy ka nanao hoe: tahaka ny tsy nahavonjen'ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ny olony tamin'ny tanako, no tsy ahavonjen'ny Andriamanitry Ezekia ny olony koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy, ka nanao teny jiosy teo anatreha-mponina tany Jerosalema, izay teny ambonin'ny manga, ampitahorany sy ampahangororoany azy mba hahafahany tanàna. Ary Andriamanitra Israely koa dia mba nolazainy toy ny filazany ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny, izay asan-tanan'olona ihany. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanaky Amozy, ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandrikana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka, ary nikomandy teo atobon'ny mpanjakany Asiria, ka dia lasa nody amin'ny kenatry Sankeriba. Ary no niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy, dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. Toy izany no namonjen'i Jehovah ny Ezekia sy ny mponina tany Jerosalema tamin'ny tanan'ny Sankeriba mpanjakany Asiria sy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Eny, niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy. Ary ny maro nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zava-tsoa ho an'i Ezekia mpanjakany Joda. Dia nalaza teo imason'ny firenena rehetra izy hatramin'izany. Ho tohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny 5 fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa, toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ho farana anao filazantsara masina araka marika. Marika toko 7, ho vakiana manomboka amin'ny 9 faha-9. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa Jesosy nanao taminy hoe: marina no namina an'iny Isaia anareo mpiatsara velatsihy araka amin'ny voasoratra hoe: ity firenena ity manajay amin'ny olona, fa ny fony kosa lavitra. Koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaony olona. Ary koa izy taminy: ay tsara ny nahafohizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy Mosesy: manajandra ianao sy ny reninao, ary koa
izay mitendratsindrainy sy nireny dia atao maty tokoa. Fa olo kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'irainy na amin'ireny hoe efa korbany, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona ho an'irainy sy nireny intsony izy, ka dia fohananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanahy tahaka amin'izany koa no ataonareo. Masina ny tenin'ny Tompo. Andriamanitra ilainy tsara indrindra, mbola misaotra anao izahay fa afaka namaky sy mihaino ny teninao indray, izay manambara aminay fa tsy mierinay na ny fahaizanay no andresenay izay mitsangako fahavalonay, fa ny herinao ihany. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hirotsaka amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ary ihany koa aminay vahoakanao andraisanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.